Mirabantsika indray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao ity amin'izao atoandro izao. Vahiny ny fandarana Ramatoa Rabeaso Sara, filohan'ny antoko libéral démocrate na ny PLD. Mirabanao ny fandarana ambarao eto amin'ny Alliance 92. Ya, mirabanao ary miraban'ny mpanaraka rehetra ny fandarana ambarao. Anomboantsika ny resadresaka Ramatoa filohany amin'ny famaritana tsotsotra ilay antoko PLD ny toerany manoloana ny raharaham-pirenena sy ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Ny antoko parti libéral démocrate nareo paika silama ho any daholo be dia niforona tamin'ny oktobra 2024 ary aorianany nametrahana fialana ho an'ny tenako zay niaraka tamiko tamin'ny antoko maitso zay enisy izy io tsy hoe zavatra vaovao be. Raha tany amin'ny tontolo iainana no ny ainana dia napetraka fa mijery ny atao hoe vondron'olona ifotony. Izany hoe ny tontolo iainana dia izay manodidina anao akaiky indrindra. Rehefa tonga ny COP 21 dia nahatsapy zahay tany amin'ny fivorimbean'ny iraisam-pirenena nisy zavatra tsy tratra mihitsy zany teto amin'izao tontolo izao ny vahaolana rehetra niraisina amin'ny hoe resaka tontolo iainana. Dia ny dikan'izay koa dia mila vahaolana hafa zany. Fa tsy afaka tohizina foana ilay satria le réchauffement climatique dia tena nisy le 2 degré C, zany hoe tsy inety daholo zany le vahaolana nalaina nanomboka tany amin'ny taona 70 nakaty. Zay fahatsapana zay zany dia nahatonga fizarazarana hoe hevitra be anankitelo tao anivon'ny olona tena hoe mitolona amin'ny resaka tontolo iainana tany ambony tany. Ary ny andron'ny elako tamin'ny maitso dia anisany niara-niala tamiko mpitantana maitso maro raha tsy tenenina fotsiny tao Frantsa. Teo zany dia samy nanapa-kevitra hoe mila vahaolana aingana kokoa ary raha jerena ny fahantrana aty amintsika dia le ataoko hoe eto amin'le klasy ny salatsalany, zany hoe ny olona miaro an'ny tenany no mbola manana enerjika kely ahafahana tena mbola mamelona mitondra fampandrosoana aingakaingana kokoa. Fa le aty ambany zany le ataontsika hoe tena nitombo be mihitsy le tena hoe mahantra eto amintsika le 900 mahery ozy ny Banque mondiale. Iny zany dia tena tafitrany amin'ilay olona vulnérable, zany hoe tena na ny angado ampiasainy na nyreny akohany ara tsy misy tsony na masomboly ara tsy eo amin'ny tsony. Ka sarotra be zay satria ny fanjakana tsy afaka foana hanome, tsy ampy tsinona le omena nefa le vahoaka zany miandro omena foana. Zahay zany fanapa-kevitra hoe andolo izay olona mbola manana enerjika hiasa, zay mbola afaka mety hampiasa olona hampitatra ny orinasany iny aloha zany no tena ho ampiana haingana satria raha maty koa iny dia tena tsisy ninona tsony zany manelanelana ny tena mpanan-karena sy le tena mantra. Miainga amin'izay voalazanao zay Ramatoa filoha, ahoana no hijerenao an'ilay fametrahana ny fanjakana tan-dalàna sy ny fanjakana tsara tantana tafiditra ao anatin'izay ny tolon'ny fitsarana ny ady amin'ny kolikoly satria tsy ho tafavoaka tsika raha tsy mipetraka izay teboka roana telo zay. Zahay eo amin'ny PLD aloha dia tena makahery foana ny Bianco ary ny Bianco tsy aty amin'ny tapiny ihany fa eraky Madagasikara. Zahay dia manohana foana hoe tohizana io asan'ny Bianco io. Tohizana zany ny fametrahana ny fitediavana mihitsy ny atao hoe marina. Ary ilainy zay amin'ny fifampatokisana sy ny fifampitondrana. Tsapa mihitsy ny fa misy elanelana ny mitombo ny elanelana ampitondra sy ny hoentina. Ary vao tamin'ny herinandro no nresaka tamina solombavam-bahoaka vitsivitsy zay tena sahiran-tsaina mihitsy ny hoe ahoana no ahalany azy indray amin'ny manaraka satria hatreto dia tsy dia misy ninona mihitsy azony. Zany hoe tsisy tonga any am-potony mihitsy zany le fampandrosoana hatreto fa mahavariana be ny fanapa-kevitra raisina eo anatrehan'le tena fahasahiranan'le vahoaka. Nisy ny remaniement kely iny everiko zao fa raha napetraka zany hoe ngeza ohatran'io ny lafiny amin'ny energia dia manantena fa tokony zavatra tsapan'ny vahoaka aorinan'iny amin'ny zavatra ho raisina ary misy zavatra tokony ho apetraka mihitsy raha hoe ny energia zany noho ny kitihana zay irariana fa hananana fahasahiana, hananana mpitondra fahasahiana mametraka azy hatramin'ny farany. Ka manomboka zao ny eo amin'ny Tsimbazaza tafahoanao daholo zao ireo solombavam-bahoaka rehetrarehetra nandritran'izay fotoana zay nefa ny ohatrany nangingina daholo ihany ry zareo satria betsaka ny resaka miodikodinao betabe ny tsy fahafaliana fanginana zany tsy fifaliana tsy fahafaliana satria misy miteny hoe tokony fanohana ao anatin'ny fandotona atao amin'ny sasany, misy miteny hoe izy ny aloto zay tsy miditra amin'izany eo zany dia hita mihitsy ny hoe izy ny voataiza ao anaty antoko
iza manana discipline de parti fa iza koa ny tena afaka mijoro amin'ny maha olona malagasy anazy satria lasa député a Madagasikara izy fa tsy hoe député any antokony eo le tena fitiava-tanindrazana no tsapantsika amin'reto hoe solombavam-bahoaka ary zay zavatra no andrasanay aminy mihoatra noho ny hoe fitiavana sy fanajana le antoko satria ny antoko dia zavatra bidika kely any eo anatiny hoe firenena na zany ianao miteny hoe député any Manandriana koa ohatra mialatsiny amin'izay avy any na ianao miteny hoe député a Madagasikara dia tokony misy lanjany izay zavatra izay ary raha tena ny feon'ny vahoaka no entinao ao dia tena tsy haiko hoe ny marenina angamba sisa ny tsy mahalala hoe inona izany feon'ny vahoaka izany fa ny vahoaka dia menimena satria tsy takantsony ny vidim-bary any be alalana fa ohatrina ny kapoaka ny vahoaka dia menimena amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny vahoaka dia menimena amin'ny tsy fanananasy tsy mari afa tsy fimenimenomana ka rehefa ny mpanao politika moa izany no mitatitra an'izany dia lazaina fa diso rehefa ny évêque ny fivondrona ny évêque no mitatitra an'izany dia tsy mahazo valiny tsy hitako intsony izany hoe iza no afaka iresahana dia ato amin'ny solombavam-bahoaka zany tsika no mijery amin'izao fotoan'izao ny olana lehibe amiko izay no hoe mipetraka le rafitra misy ny Tsimbazaza misy ny Anosy fa le rafitra ve manao ny asany ohatra mitehiteny ianao hoe ilaina very zareo misy azo antenaina amin'izy ireo ve zay mihitsiny amiko tena heritaona sisa dia misy ny hoe anjarany tokony raisiny ohatra fotsiny ny lalàna ny momba ny hoe fampiavanam-pirenena iny izany izy zavatra tokony nampitaina taty amin'ny vahoaka hoe zao indray ho ny anaovana an'ilay lalàna fa tao izy mikonkononina tao dia fatatsika fa ampahany ihany izany hoe any amin'ilay tsy olana amin'ilay fiarahamonina no vahan'ilay lalàna dia ohatrany hoe afapotsika satria hoe lalàna ny anaran'io na zahay aty amin'ny sehatra hafa zara fa malala an'ilay lalàna vao mainky moa fa ny olona ny apotiny ihany ao aloha izany izay misy lesoka be dia rehefa tonga amin'io lesoka ka izay izy tsy mahazo budget avy amin'ny fanjakana betinay manao ny asanay dia miverina any amin'ilay olan'ilay fanjakana foana izany tsika hoe ampiasaina amin'inona moa izany reto rafitra reto ampiasaina amin'inona fa tsy ho ampiasaina ho an'ilay vahoaka any le izy ka le fombafomba zany ilalovana an'le fahantrahan'ny malagasy mihitsy mahatamy fotohina ny malagasy ankehitriny fa na misy ireo rafitra ireo na tsy misy aminy izy ohatra ny tsisy fetraikany dia atsika ny mieritreritra hoe mety amintsika ve zany ny fividianana makaiza fividianana inona fividianana aniza fividianana manao ahoana fa tsy vitany hoe olo-pirenena manana kara-panondro izy aby koa no manana sy tsy manana zany rehetrarehetra any ange zany zao tokony resahana alohany hoe mandeha amin'ny ataoko hoe lalakitako soa mihitsy efa misy ny karazany hetsika ataon'ny seny amin'ny fikarakarana fa ny manana ny fividianana nefa amin'izao fotoan'izao raha matofilao ie dia afaka teneniko anao fa komika anie zany seni zany komika zany seni zany satria ny anjara toeran'ny antoko politika ao anatiny dia observateur fa ny eo amin'ny exécutif no nanondro ny maro anisa dia aminao ve zany aloha dia efa mety mametra-panontaniana foana hoe firenena matanjaka izy ny manana seni eto ambonin'ny tany tsy misy inona zany ny système tena tsisika atao misy ministère ny intérieur io ve nao mafisina atao zay mahatsara sa anao institution maromaro manao fividianana ary ny olana any amin'ny seni rehefa tonga ny fividianana izy zay ny tsy responsable ny résultat zay mpikarakara fotsiny ny agent électoraux ary tsy fantatra tsy mahazo karama nefa inony raha tsy mangaiky ny seni any amin'ny farany ambany dia mifangaro amin'ny lehibe amin'ny fokotany eo ihany io dia apetraka nefa fa misy le seni zany hoe hatrany amin'ny fotony mihitsy le izy no kototo dia inona ny atao la mode manao communication manao fivoriana fa tsy mamaolana mihitsy le izy satria le tena olana tsy voalaza le tena olana tsy hitondrana ary ny mametraka foana fa ny fahaleovan-tena ara-bolan'izany seni zany rehefa tsy azo ny aty amin'ny départ aty amin'ny voamanomboka dia amiko foana ny asany zany hoe ho an'ny parti libéral démocrate zany raha vola tokony enga eo amin'ny seni dia avy amin'ny fanjakana fa tsy miandry ny avy any velany tsy ny fiavian'ny vola no olana amiko fa ny fametrahana azy mazava ho fantatry ny malagasy aloha voalohany hoe tia le vola ary nomena n'le seni le vola satria ny zavatra ny ainana hatramin'izay tenenina fa ohatra ny hoe tsaiko ataontsika hoe roapolo ohatra ny ariary no ilain'ny seni anatanterahana fividianana efa manomboka efa any amin'ny atsasaky ny fanomanana fividianana dia omena ariary roa izy dia omena ny ariary efatra izy dia omena ariary enina izy dia normal izy miteny hoe zay nge tsy mahaleo tena raha bola dia tsy afaka nanajany le zavatra tianay atao zay nataoko hoe ny atsika zany dia any amin'ny vola ny fototra any amin'ny ekônomia fototra fa tsy ny fisiana vola omena vahinona tsy omena vahiny ny olana amin'io malagasy no tokony ho taizana izy ny tokony ho fidiana inona ny tokony ho atao fa any amin'le fahaleovan-tena ny rafitra rehetra na ny fitsarana io na ny bianco io na ny seni io
na ny assemblée nationale io eny tokony apetraka izy sy ny atao hoe contre pouvoir averiko foana fa ny atao hoe contre pouvoir tsy hoe contre le pouvoir mety tsy mitovy ny hevitra fa malagasy daholo angentsika zay mahatsara ny atao hoe démocratie fa tsy maintsy misy olona anfasinao dia mila mataty an'izay zany ianao ka raha olona tsy voataiza atao anaty antoko dia mazava ho azy tsy mataty an'izay izy azay ny zavatra iainana eto Madagasikara dia izay miteny atao tsinitsinina raha manaraka n'le fanazavana ohatrany voalohany ka hatramin'izao raha mato filoha ohatrany tena hoe maizikitroka misy tableau mena amin'nyrehetra mihitsy raha fahinonan'ny faresanao zany hoe aminao inona ny tena tokony ho maika na ivoahantsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany alohan'ny fifidianantsika mila mandamina zady dia tena mametraka an'izay satria ho ratsy dia ho ratsy satria tena mivilana tanteraka raha hoe ohatr'izao ny fomba fatao ary le fomba fandaminana an'io amiko tsy fombafomba fotsiny hoe mifandretanana ny olona sy ny etsetra na ny clandry sy ny clandry fa mamerina foana hoe any amin'le toekarena any amin'le réconciliation économique mihitsiny any ange marary ny olona marary ny malagasy mihitsy zany hoe miasa izy mandritra ny fiainan'ny ray manontolo dia tonga any amin'ny fahanterana izy tsy mahazo akory na retraite ary tsy mahavelona azy akoriny marary ny malagasy inge zany hoe isa-maraina mifoa dia nony tontolo ny andro nony marary ny malagasy zany hoe tsy mahavita mitsabo tena fa miandry ny zanany sy mivadiny ho faty eo fa ny olona tsy rehefa eo zany dia naman'ny olona ohatrany efa tsy misy dia izay no tiako foana ametrahana hoe misy tsirariny eo satria etsy an-daniny mahita ianao fa tena misy manan-karena tampoka eto dia any le fitsaram-bahoaka mba ialana amin'le fitsaram-bahoaka le tondromolotra le hoe ty nanana tsy nanana misy fomba fandaminana an'io matoa aintsika ny manao hoe manao vola maloto dia tadidio fa misy processus zany atao hoe mamerina ny volo madio dia izay toetsaina izay no tokony ho averintsika hoe ahoana ny anaovana ny vola maloto ho vola madio hiditra ao anaty kitabom-bolam-panjakana anaovana ny refondation ao Madagasikara ametrahana hoe tena miroso amin'ny fanadiovana ny zany fitondram-panjakana zany eny ny zavatra andrasany ary vahaolana anankiray ilay atao hoe arena ratsy fiary na ny atao hoe bien malaki izay convention internationale na Nations Unies miady amin'ny kolokolo na piarina erak'izao tontolo izao amerenana ny volany ny firenena anankiray ary amiko ny firenena miara-miasa Madagasikara ao anatin'izany no firenena mendrika satria izay zany izy manampy antsika mba hampijoro antsika amin'ny famarinana fa tsy zao rehetrarehetra zao kory dia rahana daholy misy safidy zany ao ka ny tokony olona amin'ny firenena mampitombo anao miara-mitombo aminao no jerenao fa tsy resaka maloto na resaka tiady na resaka fitaovam-piadiana na resaka kolikoly avolenta zay ka any amin'ny toekarena io mihitsy zany hoe ny filaminana tsy resaka amnistia satria tsy zakan'ny malagasy zany amnistia zany satria maninona na zany tsika miexilé mpitondra dia manao akilabao dia avy eo izy miverina lasa héros azonao raha tsy zany dia tsy avitra ny firenena zay zany na tsika manao amnistia dia mifampiatsara velatsia eto dia mitombo ihany le masiso ao am-po na tsika tsy manao ninninina dia ny hafa no mamotika antsika ataon'ny olona daholo izay tian'ny olona atao amintsika ka rehefa tonga saina zany tsika fa tsy vahaolana ireo telo ireo dia tsy maintsy vahantsika le olana ary izay olana izay ifampizarana be da be mifampizarana be da be ny fanaovana anazy sy ny famerenana azy fa nanao an'izany Russie nanao an'izany États-Unis nanao Frantsa nanao an'izany daholo ny Suisse ny olona rehetra manana grande banque zany dia vonona mifampiraraha Madagasikara ohatra ny vonona ny fampiraraha iny tamin'ny firenena hafa rehetra raha mihainanao tsara tokony misafidy ihany koa ve zany ny firenena malagasy hoe iza ny tena nampy azy za dia misaotra manokana mihitsiny ny masoivo amerikana ny masoivo frantsay ary ny Singapour amin'izao vaninandro iainantsika izao dia mametraka tamin'ny firenena Maurice hoe satria tsy hoe nanao demande d'extradition zay ohatrany dia ohatrany modimody fanina nareo ary rehany tsara le satria dia nietsika koa ny opposition tany Maurice dia miverina io moa zany Ramatoa Claudine raha ohatrany hoe izay ka zay fotsiny ny raisina za zany mametraka tamin'ny mihitsy hoe tsy hoe satria nareo nahazo ny ZES dia izay tia mety daholo ny ambiny fa ary tsy hoe satria izay tsy nanao demande d'extradition dia tsisy procédure na collaboration internationale afaka atao fa misy foana io ka aoka ifampitombo ao anatiny hoe rariny aoka ifampitombo ao anatin'ny rariny satria ny efarany lasa tsy tia vahiny ny malagasy ary atambany ray manontolo
io tsy hoe tsy tiany slamina tsy tiany maorisiana fa ho atambany ray manontolo a dia ho ratsy zay zavatra zay satria tsika nosy ka tsy mila rarotina zany zay ohatrany hoe fahatsorany malagasy zay sy fomba fahaizany mandre vahiny zay a tsy mila rarotina tsony zay zao satria tsy zakan'le malagasy tsony le izy ianao ny teny hoe alamina dolo zao rehetra zao mialohan'ny fifidianana alamina amin'ny fomba ahoana zany isy dinika an-databatra ve feonam-be-pirenena atrikasa sa tataki ny ahoana ny endrika fandaminana tsy ny rehetra no azo alamo ao anatina fotoana fohy fa tena misy zavatra ataoko hoe fondamental zay tsy maintsy apetraka dia ny atao hoe fandiniantsika mihitsiny a ny vahaolana tsara indrindra edivana amin'ny fanabotriana ny harem-pirenena ary tena misy fenitra mihitsy tsy maintsy tratrarina alohan'ny fifidianana amina fomba procédure mazava be apetraka atongavana any amin'izay a fitsarana zay fitsarana aradrariny io zany tsy hoe manangana justice spéciale satria fatatsika fa ny justice rehetrarerana ny korokorona atsangana teto dia politika dia voame iny a mahaloa fihavanana ary zay foana ny iverenako amin'le hoe théorie bia malaki satria iny miankina amin'ny fomba fiaramiasan'ny tany ivelany zay nametrahany malagasy vola sy ny Madagasikara misy mangarahara be zany ao anatiny tsy voafehana olona vitsivitsy io ary ny vahoaka mihitsy miforona ho anatina association anatina communauté mametraka an'izay fangatahany zay dikan'izay fantatra le vahoaka ny zavatra andrasany ary marina ny zavatra angatahany na malagasy any ivelany izy no miforona na malagasy avy ato anatiny isan-karazany eo zany mipetraka amin'izay fotoan'izay hoe ampodiana aloha le vola satria volantsika ireny dia misy fifanarahana be da be ao anatiny ary fananantsika an'izay kapitaly zay no eritreretina avy eo hoe inona no ampiasantsika an'io ampiasantsika amin'ny fanatsarana ny fitrandrahana ny solika ve mba hanana Madagasikara ny solika ho azy sa ataontsika amin'ny resaka fandrindrana ny fijerena ny velaran-tany izarantsika ny tany amin'ny malagasy sa zany le zavatra tiana tongavana amin'le fampidirana an'le vola ary ao anatin'izay dia mahazo ny zony tanteraka na le olona natao hoe nanana n'io arena ratsy fiaro io miverina zany amin'ny tena hoe obligation fiscale zany hoe mandony hetra amin'ny arena ananany rehetra satria eto dia misy olona tsy mandoa hetra mihitsy ny any amin'ny farany ambony any azonao nefa dia mitaka izy hoe manana zoam-pirenena malagasy dia mitaka izy hovidiana sy latsaka zany zavatra zany tokony apetraka tsara fa ny zo dia miainga avy amin'ny adidy ary ny adidy dia ny fandoava-ketra ka zahay dia mitaka mangarahara amin'ny harena rehetrarehetra nanany olona mba handoavany hetra arak'izay ary zay ny atomboantsika amin'ny justice be da be ny zavatra alamizay koa teny famaranana amin'izao fivainananao eto amin'ny alliance 92 amin'ny fandarana ambarao zao raha matofilo tokony zay manana vahaolana mampitombo ary tena vahaolana no manomboka miteny ny fanaovana fandiniana sy constat matsy zao dia isaky ny mandeha amin'ireny fivoriana na amin'ny politika na amin'ny société civile dia sa matsapa fa zao fa sa matsapa fa zao fa za zany dia miteny mihitsy hoe le vahaolana amin'izay développena aoka zay tena manana vahaolana fa famerina ny zavatra tenenina miteny zao ny anankiray le système mihitsy mila ovana fa rehefa adidina izy hoe inona amin'le système tsisy inona satria zavatra rehany tary dia averiny dia zay mahatonga an'le vahaolana midanaka le vahoaka fa inona ary zany resahan'izany zay amin'ny PLD dia manolotra vahaolana andaontsika iroso amin'ny atao hoe réconciliation économique justice distributive ny anaran'io andaontsika iroso amin'izany hoe tena hetra aloha dia indikan'izay jerevana daholo hoe inona ny arenao ary le arena tsy hoe manana sotro be anankiroa sy télévision fa le arena rehetra ny ivelany sy eto zay tena mila jerevana mihitsiny ahafahany rehetrarehetra mandamy mamvolana avy hoe aloka io mody fa zay le fifanarahana politika nanao an'izany nefa président François Hollande nandritra ny herintaona voalohany andraisan'ny fitondrany mba tsy isian'ny évasion fiscale ny frantsay zany ohatra be da be afaka hoentina andaminana hoe avereny ny volan'ny teratany malagasy rehetra dia aloha zany ampiasaina eto Madagasikara fa misy fomba fanaovana an'izany amerenana an'izany ho vola madio mba tena ho madio tokoa fa tsy hoe andaontsika andoro indray ny trano lehibe an'ny arimy joalajoala tsy any amin'izay zay zany le vahaolana tiana hoentina ary zay no atao hoe mampitombo satria zany tsisy mihitsy ny fampandrosoana raha tsisy filaminana ary tsy misy koa ny filaminana raha tsisy fampandrosoana ka le vahaolana ohatran'izay mba ilainay hore amin'ny olo-kafa ary ny anay dia zarainay ho antsika rehetra misaotranao teto amin'ny fandarana ambarao ramatoa Rabearsoa Sara George tamin'izao fivainana anao taotsy izao misaotra tompoko